Misy amin'ireo renim-pianakaviana no mbola tsy resy lahatra amin'ny firosoana amin'ny fanaovana fanabeazanaizana sy ny fandrindram-pianam-pianakaviana. Anisan'ny anton'izany ny fanelezana tsao sy ny lainga eny anivon'ny fiarahamonina eny izay zary lasa sakana mampihembotra azy ireo. Eo ihany koa ireo tsy avelan'ny ny vadiny na ny olon-tiany miroso amin'izany noho izay tsao sy honono izay hatrany. Amin'ny ankapobeny anefa, nambaran'ny rasazy iray eo anivon'ny Centre de santé de la reproduction des jeunes eny Andoharano Fotsy Atsimondrano fa maro ireo renim-pianakaviana sy tanora no manatona azy ireo liana amin'ny fanaovana fanabeazanaizana moderna noho ireo voka-tsoa azo avy aminy raha tsy hitanisa afa-tsy ny fialana amin'ny voaka tsinirina sy ny voaka aloha loatra. Misy koa nefa tratran'ny VBG dia vehivavy izany hoe matahotra amin'ny vatana izy dia misy ara moa tena hoe alao rasazy efa niteny kariniako dia tenenana fotsiny roviana ny randevoako dia anao zany misadavitra amin'ilay olona hoe izay situation misy anazy. Dia eo koa nefa tena misy couple mihitsiny tena misafidy indrindra moa zany ny tanora satria izao ny tanora tena hoe mirisika be any amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo dia mba fiarovana zareo tena zany dia manatona centre izy. Eo koa manana gène mantsy ny FISA, ireo gène ireo miara-miasa aminay volontaire izy ireo dia manana compte Facebook ihany izy dia miezaka zany ry zareo manao sensibilisation ao anatin'izay hoe mba hisorohana voaka aloha loatra sy mba tsy hisy ny resaka avortement dia afaka manatona centre ianareo na afaka manatona clinique FISA rehetra. Miisa 13 isan'andro ireo vehivavy tonga manatona ity ivotoerana ity tapa-kevitra ny hiroso amin'ny fanaovana fanabeazanaizana. Matetika efa manana azy safidiny ny ankamaroan'ireo tanora na ireo mpifankatia na ireo mpivady eo amin'izay resaka fandrindram-piterahana sy fisorohana amin'ny voaka tsinirina izay. Tsy atao foana anefa fa tsy maintsy haloavana fanadihadiana sy fizaham-pahasalamana ny firosoana amin'izany na ho an'ny tanora na ho an'ny renim-pianakaviana. Misy karazany maro ny fandrindram-piterahana ka anisan'izany ny DIU sy ny implant izay fandrindram-piterahana amin'ny fomba maharitra. Eo ihany koa ny tsindrona, ny pilina, ny vakana, ny fimelo izay voasokajy ao anatin'ny fandrindram-piterahana amin'ny fomba tsy maharitra. En moyenne aloha zany tena hoe isan'andro ataontsika eo amin'ny 13 eo. Raha tonga izao ilay olona tsy izay no mideside anazy izao fa omena anazy daholo soa rehetrarehetra hoe reto no misy tolotra misy ato aminay dia anjarany no misafidy. Mandeha zany conseil ao anatiny. Avy eo maka paramètre izay mety maka tension, maka poids, mety hoe jerena mihitsy kokoa indrindra ho an'ilay voalohany manao, jerena mihitsy kokoa any amin'ny fitaovam-pananahany any hoe normal amin'ny zavatra safidiny ve hoe satria mantsy systématique zany ny anay hoe ataony dépistage. Dia raha ohatra moa ka hoe tena hoe tsisy atahorana momban'ilay olona dia miteny izay mety tsara aminao ty. Raha sanatria hoe misy atahorana izy dia tenenay hoe tena tsy mety ty fa zao mety zavatra mitranga fa afaka misafidy zavatra hafa ianao par rapport amin'ity zavatra ity. Manodidina ny 10 eo ireo mpifankatia eo anelanelan'ny salan-taona 5 ka hatramin'ny 20 taona nandalo teto amin'ny ity ivotoerana ity ny volana oktobra lasa teo. Nisafidy ny hiroso amin'ny fanabeazanaizana izy ireo hisorohana amin'ny voaka tsinirina na ny voaka aloha loatra izay mety ho sakana tsy hahatratrangana ny tanjona eo amin'ny fiainana. Nahitana tovovavy 17 taona tamin'ireo mpifankatia ireo araka ny voalaza hatrany. Koa satria zo ara-dalàna araka ny voafaritry ny lalàna 17 tsipika 370 ny fahafahan'ny rehetra hatramin'ny zaza tsy ampy taona azo tolotra feno momba ny fananahana ara-pahasalamana sy ny fandrindram-piterahana dia noraisin'ny ivotoerana Antanandroa io tovovavy io. Tato anatin'ity oktobra ity aloha izao tena resahako misy maromaro tena hoe couple mbola jeune ry zareo décidé mihitsy izy. Zareo zany tena hoe mila manao PF izay ozy izy satria izay mbola misy tanjona tiany hotratrarina. Eo ny sasany mbola mpianatry université, sasany aloha mpianatry lycée, eo koa ny sasany miasa dia hoe mbola te hanangona ry zareo vao tena hoe roso tanteraka amin'ny fanambadiana dia izay moa zany sady mananatra ihany ao anatin'izay tsy hoe akory hoe entina ditra ilay zavatra hoe misy an'ity izy dia hoe tena hoe andendehibe fa mba hoe ianareo couple ihany no miaraka. Dia zara moa tena manafatrafatra an'ilay couple an'ilay mihitsy hoe ianao koa zany mba manana devoir amin'ity vehivavy ity satria amin'izao indray izy tokony mila miferina. Dia mantsy vehivavy somary ohatran'ny hoe berehana kely dia
adinina izy dia anjaranao a mampatsiahy indrindra koa moa hoe mihinana pila ilay tanora dia ianao a no mampatsiahy kely anazy hoe tokony efa hihinana pila amin'ny lera izay safidianana mihinanana anazy. Iray amin'ireo mpifankatia nisafidy ny hanao izay fanabeazanaizana izay izy roa kely ireto. Noho izy ireo mbola mianatra sy hisorohana amin'ny voaka tsy nirina no nandraisana izany fanapahan-kevitra izany. Samy resy lahatra ny roa tonta fa ny fanaovana fanabeazanaizana irery andry no vahaolana ahafahana izy ireo miaro tena. Nampatonga ny hanao an'izany mba ilana an'ilay voaka tsy nirina, mba fisorohana ilay voaka loatra koa. Ie, mbola mianatra dia aleo manao an'izay mba tsy hisy zavatra hafa ao aoriana. Mbola miandry ny rasazy izay vao fantatra hoe inona ilay ho atao. Isany mifampiresaka fotsiny izay hoe aloloha sorohana ilay voaka tsy nirina satria izy mbola mianatra mantsy izay mapakevitra ny herinarana ilay izy. Na dia ho fitsonjovana ny tanora aza no nanokafany ity hivitoerana ny fianakaviana sambatra na ny fisahina andoharany fotsy ity, tsy manavaka olona marary na salantaona ireo mpitsabo ao an-toerana. Ankoatra ny resaka fandrindrana ny fiainam-pianakaviana sy ny fisorohana ny voaka tsy nirina eo amin'ny tanora, dia manao ny fitiliana ny VIH/SIDA, ny fitiliana ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza, ny fandraisana an-tanana ireo vehivavy tratra ny fahasarotana taorian'ny fanalan-jaza na ny soins après avortement, ny fandraisana an-tanana ireo vehivavy bevoka ary ny resaka pédiatrie ihany koa ity hivitoerana ity. Maimaimpoana ireo fanafody sy ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fandrindram-pianam-pianakaviana sy ny fisorohana ny voaka tsy nirina. Ho an'ny fisamo dia miditra mpikambana ireo izay te hisitraka ny tolotra ao amin'izy ireo ka misy ny latsakemboka sy ny vokatra atao isan-taona ho fanatsarana ny hivitoerana. Noho io fomba fiasa io dia nambarany ity rasazy ity hatrany fa mbola tsy tratra ny tsy fahampiana sy ny tsy fisiana fanafody na fitaovana ampiasaina amin'ny fanabeazanaizana izy ireo satria efa fantatra mialoha ny filan'ireo mpikambana rehetra eo amin'izay lafiny izay.